Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famirahaba antsika rehefa manala tratry dia alakamisy faharoa ny volana janoary ity dia manonona ny fahasoavan'ny tompo amintsika. Lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra no lohahevitry ny mofinainantsika ry havako, ary ity andro ity moa dia ny Salamo 5:100 no hotandrify antsika vakeno anaran'i Jesosy zany mofinaina izany. Hanandratra anao aho ry Andriamanitra mpanjako sy hankalaza ny aranao mandrakizay dory. Hankalazanao isan'andro sy hidekana anao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra, tsy takatry ny saina ny fahalebiazany. Ny taranaka rehetra samy hidekana asanao amin'izay mba dimby azy, tsy hanambara asanao lehibe. Laza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao magaga no izay tsainiko. Ny herin'ny asanao matahotra no tenen'ny olona, ary ny fahalebiazanao no lazaiko. Hanonona ny fahatsiarovana, ny haben'ny fahatsaranao izy sy ioby ny fahamarinanao. Ray masonao magnomasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fahalebiazan'Andriamanitra no aseho ny ity Salamo 5:100 ity. Lehibe Andriamanitra. Raha miteny eto hoe lehibe Andriamanitra dia lehibe amin'ny alalan'ny heriny sy ny fahefany, lehibe amin'ny alalan'ny fahaizany mitondra sy ny fahendreny. Ary izay fahalebiazan'Andriamanitra dia asehon'ny mpanao salamo fa hita eo amin'ny heriny sy ny eo amin'ny asany. Raha miteny zany mpanao salamo eto hoe lehibe Jehovah dia satria azo ny tsapain-tanana hitan'ny mpanao salamo fa lehibe ny asan'Andriamanitra. Ny fahalebiazan'Andriamanitra dia tarafina amin'ireo asa lehibe izay ataony, satria nahary ny lanitra sy ny tany izy, nahary izao rehetra izay rehetra misy ety amin'ity tany ity Andriamanitra. Mazava raha fa tsy misy tahaka an'Andriamanitra amin'ireo Andriamanitra maro izay tompon'ny olona tetỳ ambany masoandro hoy ny mpanao salamo, satria Andriamanitra dia Andriamanitra lehibe. Ary izay fahalebiazan'Andriamanitra izay tsy dia izay loatra akory no ireo kisampy izay notompoin'ireo manodidina ny zanak'Israely dia tsy dia miresaka loatra ny fahalebiazan'Andriamanitra any Andriamanitrany. Tsy ny fahalebiazan'Andriamanitra loatra no ny tena nitorian'ireny sampy ireny, fa ny heriny amin'ny lafiny hoe mamonjy izy. Amin'izay ny Andriamanitra ny Astarta, ireo karazan'Andriamanitra maro samihafa, ny Baala sy ny tahak'izany. Fa ny Andriamanitra izay ambaran'ny testamenta taloha dia lehibe amin'ny asam-pahariana ataony. Lehibe satria mitondra izao rehetra izao amin'ny fahendrena. Lehibe satria izy ny nampisy izao rehetra izao. Miavaka izay toetran'Andriamanitra izay ao amin'ny testamenta taloha amin'ireo Andriamanitra rehetra izay karazana sampy notompoina, miavaka, tsy misy tahaka azy satria izy ny tompon'izao rehetra izao, nahary izao rehetra izao, mitondra izao rehetra izao, araka ny tenin'ny Salamy ihany manao hoe any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo. Satria lehibe Andriamanitra, mazava be mihitsy eo amin'ny mpanao salamo, dia ndrety misy zavatra vitsivitsy tsara tsaroan'ny mpino raha miresaka ny fahalebiazan'Andriamanitra. Voalohany dia izao, lehibe Andriamanitra ka izy ny tokony ankalazaina. Tsy ny zavatra nataon'Andriamanitra akory no ankalazaina. Tsy ny asan'ny taran'Andriamanitra no tompoina ho tsara, fa ilay nanao an'ilay asa ho tsara no tsara ka tokony ho tompoina. Lehibe Andriamanitra mpanao ao amin'ny salamo, lehibe Andriamanitra ka izao tokony ho deraintsika izy, ankalazaintsika izy, omentsika voninahitra izy. Rehefa miteny hoe mivavaka ny mpino dia misy karazana vavaka maromaro amin'ny salamo na itsika kristianina. Voalohany dia ny vavaka fisaorana sy fidiarana. Faharoa dia ny vavaka fifonana sy fangataham-pamelan-keloka, fangatahana famitranam-pihavanana amin'Andriamanitra. Izay ny karazam-bavaka faharoa hitantsika ao amin'ny salamo. Ary ny karazam-bavaka fahatelo dia izao vavaka fangatahana.
rehefa mivavaky ianao lahady maraina de matetika milahatra arak'io io liturjia ny vavaky io, fiderana ny voalohany, fifonana ny faharoa ary fangatahana ny fahatelo na intercession. Tsy tonga de mangataka amin'Andriamanitra ny olona fa mifona izy aloha, ary mifona ny olona satria nahita ny fahalebiazan'Andriamanitra izy. Zay ny mahatonga ny hoe melono ny fifonana dia ny fahalebiazan'Andriamanitra no iraina voalohany indrindra. Ny hira fiderana, andriana Arimasina indrindra, ny lanitra sy ny tany, indreny, ny amaron'ny sopy, ireo hira maro isan-karazany zay maneho ny voninahitr'Andriamanitra ny voalohany. Rehefa tsapanao ny fahalebiazan'Andriamanitra, rehefa tsapatsika mivavaky sika, tsapatsika ny herin'Andriamanitra de zao manjary mahatonga fahatsapatena ho tsinitsininy zay. Rehefa tsapatsika ny fahalebiazan'Andriamanitra de tsapatsika ny mahabitika atsika, ary rehefa miteny hoe bitika isika de mifona amin'Andriamanitra zany. Zay mahatonga ny hoe ao aorianany fiderana de teraka ho azy ny fifonana, satria ny fiderana dia fanehoana firana lay fahalebiazan'ilay Andriamanitra. Ao andrin'izay fifonana sy fangatahana famelan-keloka. Ao aorianany fangatahana famelan-keloka dia misy mahazava ho azy, misy ny famahana ny tompony hany-panasa aza ao atsika, ny toroteny, zay vao mandeha ny vavaka fangatahana. Zany hoe tsy mainka ny angataka mihitsy isika raha tsy mazava amitsika ny sitrapon'Andriamanitra, raha tsy mazava amitsika ny hevitr'Andriamanitra. Ny vavaka ataotsika ao anatin'ny fotoam-pavahana maraina, na ny vavaka ataotsika ao anatin'ny fotoam-pavahana atoandro, na vavaka ataotsika ao anatin'ny fotoam-pavahana alahady, de zao efa ateraky ilay Andriamanitra ny teny tamitsika. Mandeha ny toroteny, miteny Andriamanitra, ao aorianan'izay vao mangataka isika hoe setriny zany zany sitraponao Andriamanitra zany, setriny zany teny ambaranao aminay zany Andriamanitra, de zao ny zavatra irinay sy angatahanay. Tsy hoe avy hatrany de fangatahana ny tonga aloha amin'ny fotoam-pivavahana na amin'ny zavatra ataotsika, fa ny fideranan'Andriamanitra avako. Hotsika manao hoe ny fahalebiazan'Andriamanitra de mahatonga atsika mahatsiaro ny voninahiny ka mankalaza azy. Vaovao ny taona levako malala, andro faharoa amin'ny taona isika. Mpanao salama eto de mitaonanao hifaly, mitaonanao ankalaza ny fahalebiazany eo Andriamanitra io. Aza dino ary, raha makivaky ity taona ity, mangataka amin'Andriamanitra hoe Tompo, aoka mba ho taom-pakalazana ny voninahitra ao eo amin'ny fiainako ity taona ity. Fa ny faharoa sady farany zay aseho amin'ny mpanao salama ho fampahirezana anao dia tsy ny hoe mankalaza an'Andriamanitra lehibe izy ka ankalazaina ihany, fa lehibe izy ka ankalazainy taranaka amin'ny fandimby-trano. Aoka ny taranaka rehetra samy hidera, samy anambara ny asanao lehibe. Ataotsika hoe zava-dehibe mihitsy amin'ny salama ny hoe fitohizan'ny taranaka. Fitohizan'ny taranaka. Mazava be ny anjara toeran'ny taranaka amintsika kristianina. Zava-dehibe ny fitohizan'izany taranaka zany. Ao amin'ny boky Genesisy dia ny antony antsoina hoe fanambadiana, ny antony antsoina hoe tokantrano dia tena ao anatin'izany toe-tsaina hoe procréation na fitohizan'ny taranaka izany. Ny antom-pisian'ny tokantrano voalohany indrindra ao anatiny amin'ny fomba fijeren'ny Genesisy dia ho an'ny taranaka. Zava-dehibe le taranaka, zava-dehibe ny fitohizan'ny taranaka. Raha amin'ny bokin'ny Genesisy toko voalohany sy toko faharoa no mijanona isika de ny hevitry ny hoe ny anambadiaka iterahana de mipetraka tsara mihitsy. Zany hoe zava-dehibe zany lay toe-panahy hitohizan'ny taranaka ao anatin'ny zoatra masina. Ary dia hoeto ny mpanao salama na hoe ny taranaka rehetra, dikan'retaka anankiray de zao ny firenena rehetra samy anome voninahitra an'Andriamanitra, ny firenena rehetra. Zany hoe tsy adidin'olo tokana akory ihany ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, tsy adidin'olo tokana ihany fa adidin'ny taranaka rehetra, adidin'ny mpiray tanindrazana rehetra, adidin'ny mpiray firenena rehetra, ny mpino rehetra ny manome voninahitra an'Andriamanitra. Ary eo amin'ny teny hoe
ny taranaka na ny mpiray firenena na mpiray tanindrazana na mpiray fiangonana na my fianakaviana manome voninahitra an'Andriamanitra, mihira ny fahalebiazan'Andriamanitra, mitsaoka ny fiandrianan'Andriamanitra, de reto zavatra telo reto ny tsy tokony antonoana. Rehefa isika mianakavy ny miaraka mihira ny fahalebiazan'Andriamanitra de zao iray fotsika. Io le tenenin'ny Paoly hoe ray fo. Zany hoe zao olona samy miombo-po madio fo ny mankalaza an'Andriamanitra. Vaovao ny taona de zao miaraha mankalaza an'Andriamanitra ao anatin'ny fahadiovam-po zavatra azo angatahana sirina ke zany ao anatin'ny tokantrano, ao anatin'ny tanindrazana hoe mba hatovy madio fo ka miara-mitempo fankalazana anao. Zay ny fahasamihafany eo samy fiangonana, zany misy foana. Atria olombelona isika, fa zany tsy tokony handrava ny firaisampony ny mpino. De eto ary dia tao amin'ny mpanao salama isika hoe ny fahalebiazan'Andriamanitra. Raha tena mahatsiaro ny fahalebiazan'Andriamanitra isika izao, miray fo mankalaza azy, ny mpiray tanindrazana. Fa ny faharoa de zao miray saina koa. Miray saina, tsy mivakivaky, tsy mizarazara, tsy samoloko azy. Zany hoe rehefa miteny hoe ny firenena rehetra Andriamanitra ankalazanao, ny taranaka rehetra ankalazanao, zao tontolo zao ankalazanao de zao ray saina koa reo. Mampitovy fomba fijery reo. Raha miteny ray saina tsy hoe pensée unique, tsy hoe zavatra anankiray foana ny saina, tsy zay loatra. Tsy zay ihany fa izao tena milaza hoe ny fahasamihafan'ny fomba fijerinay de tsy mampisaraka anay, tsy mampifandona anay. Raha miteny hoe iray saina de zao iray miara-mihevitra, miara-misaina fampandrosoana, miara-misaina zavatra hoety miasa. Dia eto ary afaka malala vaovao taona de mampahery anao mba ho iray saina isika mianakavy. Ao anatin'io tokantrano io, ao anatin'io sehatra misy antsika io, mba olona iray saina. Ary ny fahatelo dia ray fiainana mihitsy koa, iray fiainana. Zay maharary anao maharary aho, ny voninahitra ao tandremako satria manjary voninahitro, ny henatrao iarahantsika mitondra. Zany hoe zava-dehibe ilay hoe iray fiainana ny olona, iray fiainana. Ataon'ny olona ahoana no hiaraka ankalazan'Andriamanitra ao anatin'ny fo saina iray raha tsy miray fiainana izy. Ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ataony hoe miray fiainana de koinonia, miombi-piainana. Zany hoe manjary fiombonana eo anivony fifampizarana mihitsy ilay fiombonana. Afaka malala vaovao ny taona. Mpanao salama eto anany Soatra Masina de mitaona antsika hanome voninahitra an'Andriamanitra, ankalaza ny fahalebiazan'Andriamanitra, ankalaza ny fiandrianan'Andriamanitra. Iza no andrasan'Andriamanitra ny voninahitra azy? Isika, ny mpino, enao. Azonao atao tsara ary mangataka amin'ity taona ity Tompo. Aoka ho vava mpankalaza ny anaranao ny vavako. Aoka ho fiainana fankalazana ny fahatsaranao ny fiainako. Aoka saina mihevitra ny fiandriananao ny saiko. Afaka malala engany ny fanahy masin'Andriamanitra hitarika anao amin'ity taona vaovao ity. Ka ho mpanompon'Andriamanitra mahay manome voninahitra an'Andriamanitra itsika ny fiainantsika isan'andro. Tsy sanatria mpanompon'Andriamanitra mampitondra henatra an'Andriamanitra, ka miasa, ka manompo, ka manao adidy, fa mpanompon'Andriamanitra manana finiavana hiasa, hanompo, hifaly satria mahatsapa ny fahalebiazan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Ary rehefa mahatsapa ny fahalebiazan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana isika de te hisotra azy mandrakariva, te hanankina ny fiainana mandrakariva eo aminy. Fanahy ny Tompo anay toetra betsaka omponao, ampavokatra ny asanao ary anomenao fahendrena. Aizanao manome voninahitra an'Andriamanitra, ny fiandrianan'Andriamanitra isan'andro. Ivavaka sika. Jesosy raha zay amin'ity andro faharoa amin'ny taona ity izay anemonao aminay amin'ny soratra ao masina, fa lehibe ianao. Ianao no mitondra izao rehetra izao. Ianao no mandahatra izao rehetra izao. De tao aminao zay hivavaka ankalazanao. Tompo, mety izay hitarika anay mba ho fanomezam-boninahitra anao ny fiainanay amin'ity taona vaovao ity. Jereo ny tokantranonay. Ataovy lehibe ao am-ponay sy ao amin'ny fiainanay isan'andro ianao ka ho ajainay, ho atahoranay, omenay voninahitra. Da io ny asanay Jesosy. Jereo marary, jereo manana olana. Vaingo Tompo.
de mametraka ny fiainana tsy ray avy eo am-pelantananao zahay ho fiainana feny fitahina mamakivaky ity taona vaovao ity de mitahianay tompo tsara fa mametraka ny isan'andronay eo am-pelantananao zahay tahio ny tokantrano tsirairay tahio ny asanay tsirairay ho voninahitra ao misaotra Jesoa amen.